ka tsy mampalimina na tsisy henonao azy teneny foana zay marofona Andriamanitra anao manampatonga an'izy mitraka fa zay tsy mihenonao androany anaraka anao rapitso satria amin'ny teny izy tsy miheno fa miprofisy fa tsy manaraka tsy marety allo io le teny avy amin'Andriamanitra nalefan'Andriamanitra zay tsy maintsy amarin'Andriamanitra marika 16 ary ny apôstôly nandeha teny tontolo eny ary ny tompony ara-niasa taminy ka nanamarina ny teny zay nampitondrain'Andriamanitra azy tamin'ny famantarana sy fahagagana. Ny famantarana sy fahagagana nanamarina ny teny fa tsy manamarina ny olona. Ka ny olona manaiky raha itondran'ilay teny no amarin'Andriamanitra. Tsy marety eky ao an'Andriamanitra. Ny asan'ny apôstôly tonga amin'ny folo andiny fahatelo. Alleluia. Asan'ny apôstôly toko fahaefatra ambin'ny folo ny andiny fahatelo ozy ny ten'Andriamanitra. Ary nitoetra ela teo izy dia nitoro tamin'ny fahasahina no nifatokin'ny tompo izay nanome vavolombelona namarina ny teny fahasoavana ka nampanao azy roalahy hamantarana sy fahagagana. Andriamanitra no nampanao azy hamantarana sy fahagagana amin'ilay teny nasay nitorina. Isaia toko efatra amby efapolo velona kely Isaia tsika vetivety. Alleluia. Isaia 44:26 ozy ny ten'Andriamanitra. Ary matongo tenin'ny mpanompoka sy matateraka ny saina tolotry nirako ary manao Jerosalema hoe neniny anao sy amin'ny tanàna ny Joda hoe atsanganareo ka mboariko izay rava eo. Tanareo misy fanekena misy inona eo raha tsy zao sika ny Mosesy ozy izy Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe Exodosy toko 10 voalohany avoainy oloko anomboa avoainy oloko anomboa isaky ny mandeha ny fanao izy io mesazy io foana ny veriberina satria io no zany Andriamanitra entiny fa tsy hoe tonga eo izy zany dia mivatapika le mesazy hoe rehefa tsy anefa azy anao dia tazomy kely ary herinandro hoe Andriamanitra tsy niteny zany fa satria tonga eo izy na faly farona tsy faly zay sain'Andriamanitra teneny tezitra be io fanao voalohany fany amin'ny vitany zao folo tsy maintsy manaiky an'izy izy hoe teny hoe alefasy ny olonao nompon'Andriamanitra efa rana tsy maintsy anaiky an'izy amen. Jona nanda mesazy manokana ho an'ny Ninive amerina ny Ninive amin'Andriamanitra ka ny asan'ny Mosesy tsy hoe resy lahatra Mosesy hoe anaty tsy tiako fa miako amin'ny Jona fa ny Jona ny tiako zay mahatonga le tsisy fampitahana zay mahatonga le hevitra tsy mitovy zay mahatonga le hoe ianao sy nanira-tena va ny rana ary ao ambadika sy ampanaovan'Andriamanitra anao ihany vokatra ho hitanao sy voarainao allo iza zao nitonga eto aloany tena resy lahatra fa ny rana anatin'ny asa fanompoana anao ministera tsy manatanao alleluia ndiky zany fa atao anatin'ity ministera ity ianao maneke makatoava tsara mitaridara amin'ny zavatra mpanaovan'Andriamanitra anao fa rehefa zatra tsy miaino ozy Andriamanitra rofiny siny dia finorano dia meto aty fa misy tsy ampy divay zay nitresaka eo zany tozy Andriamanitra rofiny siny dia finorano dia meto aty rehefa zatra manotry ianao manadala olona divay ilaina rano mitomitoko natao niny rehefa avy eo novadika divay rehefa makaty fotsiny ianao matondro tsara ny tanan'izay be teneno akaikinao didy voalohany hoe makatoavana tsy takatry ny sainao azy zay zavatra sain'Andriamanitra ataonao hoe ataovy amin'ny fahatsorako mety mbola tsy azonao le izy androany azonao le izy rehefa avy eo ohatra zao vavolombelona nakany ambositra zay nanao raha le 2 miracle dia rehefa tonga tany ambositra dia zao natoko osy branche technique ahafavaratra zao tsarytsika manam-pahendrena fa hitondra labasy tsy hoe na budget tsy se permettre hitondra labasy zany mitongo manodidididina ny 15 millions mihoatra miala avy eo Antananarivo mitondra labasy satria tsy maintsy anofa camion ngezangeza anankiray ndray hitondra chapiteau atsangana sy labasy ho ako le toerana nefa tsy aro azy tanteraka akory olo tsara ny tanazay tena le discussion dia mivavaka dia ozy izy nyfanamasina tao aza mitondra labasy dia ozy voaka tany mididiny tany amin'ny teknika tsy mitondra labasy
tena mafy andraitsika reo fitaovandreo fanometsy mandeha daholo amin'izay so karazana feo rehetrarehetra zao vokoatra ny tsy fankatoavany politika atao saiko zany zay aliany tao samy natao daholo zay nefa professionnel koa zao koa very fotsiny le mandeha izy zao professionnel daholo manao ohatra mipetera fa rehefa maina ny rato mitady ahy ihany mangidy nankidy tena minina avelona minina tsara raiky tsara eny ary dia tsy mitondra ala-basy no zany fa tete andao hoe vao nanomboka nanarokaro raha ny ampy dia nanomboka nitodika nijerina ohatra ny zoby zay teknika hoe teo zay tamin'ny zareo vavaha zafafanavana nga rehefa hevitra tsy mitovy dia tsy afaka mipo amin'izay programan'Andriamanitra mihitsy fa misy gasy fampijerekely amonena am'izany fampijerekely dia amonena am'izany ina zavatra mitraka tero tsara tana zay e avy any tatiniry pitipitika nira velany nely dia ho amin'koatran'izao izy dia za maintsy mama teneny tatiniry esoesorona eo